mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. Faly miarabantsika rehetra indray fatratry ny sabata dia miarahaba ny dada sy neny ny ankizy namanay rehetrarehetra tolorana ny arahaba avokoa ianareo dia andao aloha isika hisaotra an'Andriamanitra akambandray ary ny tanany ahondrika aloha dia akipy maso fa hiara vavaka isika Andriamanitra misaotra betsaka anao no fitiavanao sy ny fikarakaranao anay dia tonga amin'izao sabata izao indray no ny fitiavanao omeo anay ny fahendrena dia mba ho zaza endrim-pakatoa avokoa ny izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fanasitranana nataon'i Jesosy ny lohateny tantara izay ho arahantsika amin'ity anio ity. Fanasitranana nataon'i Jesosy ny tsy anjery dia ao amin'ny Matteo 5:20-6:30 atao tsy anjery hono izany Matteo 5:20-6:30 izany tsotra kely le izy narary aho dia notsaboinareo izay fotsiny andao hiaraka merina ary sika narary aho dia notsaboinareo bravo izy ary le narary fantatrareo ve ary ao tsara inge ty tantara ty dia fantatrareo le izy eny ary reraka Jesosy nandritra ny andro izy dia sahirana nampianatra amin'ny vahoaka vokatra izany dia nihevitra niala sasatra izy iray tamin'ireo mpanampy an'i Jesosy tamin'ny fomba manokana i Petera ary tsy lavitra ny tranony fa teo akaiky teo ihany noho izany dia nakao an-tranon'i Petera Jesosy mba hiala sasatra nikasa ny atorokely izy saingy nisy olana tao an-tranon'i Petera tsy salama ny reniny vadin'i Petera narary voan'ny tazo mahery ary tsy nisy fanafody azo nanasitranana azy nitaintaina ny momba azy Petera sy ny fianakaviany andeha hiangavy an'i Jesosy mba hanampy azy ny fanapahan-kevitry Petera ary dia nataony tokoa izany noresany tamin'i Jesosy ny mikasika ny rafozam-baviny sy ny tazo mahery izay nahazo azy naniry mafy izy mba hositrany Jesosy ny rafozam-baviny nandeha moramora nakany amin'ny efitrano nisy an'ilay vehivavy Petera sy Jesosy marary mafy tokoa izy tena marary mafy any ka tsy afaka nitsangana mikarakara ny fianakaviany hitan'i Jesosy fa tena marary mafy tokoa ny reniny vadin'i Petera
nitsiky taminy Jesosy. Avy eo dia niondrika moramora teo akaikiny izy ary nibaiko ilay aretina mba hiala sy hisinda. Ary dia tanteraka izany. Teo ny eo ihany dia nitsangana izy ary lasa nikarakara sakafo ho an'i Jesosy sy ireo namany. Tena vaovao lehibe tokoa izany Nisy olona namagy an'i Petera ary afaka nanasitrana izy io. Nisy olona nilaza an'izany tamin'ny mpifanolo-bodirindrina taminy dia avy eo iny olona iny nilaza tamin'ny olona hafa dia avy eo iny olona iny indray mbola nilaza tamin'ny olona hafa dia toy izany hatrany. Vetivety foana ny olona rehetra teo an-tanàna dia nafantatra fa nosotran'i Jesosy ny rafozam-bavin'i Petera. Ary tsy ela akory dia tonga nilahatra teo anoloan'ny tranon'i Petera ny olona. Nisy tamin'ireo izy tena mihitsy no tsy salama. Nisy kosa ny hafa izay nitondra ny namany na ireo olon-tiany izay tsy salama. Tao nandeha irery. Tao ny tsy maintsy nibatain'ny namany. Fa dia tsy nitsahatra tonga tsy kelikely zareo. Toa tsy mety tapitra izany. Tiany Jesosy avokoa ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Nampalahelo azy nahita olona marobe mijaly. Tiany ho salama tsara avokoa izy rehetra ireo. Vokatr'izany nandritra ny ora maro ny fandimbidimby. Mandra-pahalin'ny andro dia nanasitrana azy ireo Jesosy. Tsy nitsahatra niala sasatra izy. Raha tsy nosotraniny izay olona tonga farany teo. Izany ka andro lavabe sady feno fahasahiranana. Mbola reraka hatrany Jesosy kanefa nahatsapa fifaliana izy. Faly izy satria afaka nanampy ny olona tsy salama marobe. Ianao ihany koa dia tiany Jesosy hanampy ny olona tsy salama. Inona no azonao atao Afaka mitsika ianao, afaka manao hira mahafalifaly ianao, afaka manome rano sotroina izy ireo. Fa ny lehibe indrindra afaka mivavaka sy mangataka amin'i Jesosy ianao mba hanasitrana azy hiaino mivavaka hatrany Jesosy. Manao ana daholo ianareo rakizy namako. Tonga indray ty ny fotoana izay ny fanomezana hiaraka amin'ny ny lohahevitra faharoa isika izay manao hoe iza no nametaka, iza no nametaka. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjely dia hitantsika tao amin'ny Korintianina voalohany 7:14. Korintianina voalohany 7:14. Andonge rahantsika mameriny ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Eny tokoa rakizy namako, ny lohahevitrintsika tamin'ity lohahevitra faharoa ity dia mampianatra antsika fa zava-dehibe ho an'ny ankizy ny manana fitiavana mba ahafahantsika manompo ny hafa dia manampy antsika Jesosy hananantsika fitiavana. Ka dia izany indrindra no finosiny tantarantsika manasanao hanaraka an'izany ampahalinana ary ampitiavana koa. Dia mirary sabata mahafinaritra ho anao ary eo am-panarahana ny tantarantsika. Efa nisy fotoana ve rakizy ianao ny asa mafy sady naharitra ela amin'ny olona tianao? Mety hoe nanampy an'i dada na kakitay ohatra, mety ho nanampy an'i neny koa na mofo mangahazo nandritra ny tontolon'ny andro ihany koa. Faly ery ianao rehefa vitanao izany tsy nampaninona anao nanao izany satria tianao ilay olona nampianao. Iray volana no nipetrahan'i Jakoba tao amin'ny tranon'ny Labana. Rehefa nilaza tamin'ny Labana hoe na dia afako aza ianao ry Jakoba dia tsy avelako hanompo ahy amin'izao fotsiny. Lazao amiko izay karama tianao. Tiany nanao ny asa izay nampanaovina azy. Tiany ihany koa Raely fa raha vavin'ny dadatoa Labana.
Ny akavady an'Raely ny tena iriko, tsy mampaninina ahy ny asa mandritry ny 7 taona raha omenao vadiko Raely. Aleoko omenanao izy hoy izy, toy izay ho an'ny olo-kafa. Mety tsara amiko izany fifanarana izany, mijanona eto amiko are ka manompo ahy. Tamin'izany andro izany dia tokony ho nataon'ny lehilahy hakavady ny manolotra vola ho an'ny rain'ny zazavavy raika izy, izay vao azo ekena hanao izany izy. Rehefa tonga ny fanambadiana dia hatolotry ny rainy ho an'ny zanany vavy ilay vola. Raha sendra tsy manana izany vola izany kosa nefa ilay hampakatra, dia afaka miasa ho an'ny rain'ilay zazavavy izy mandritry ny fepitaona hifanarana izy ireo. Nanomboka ny asa mafy nandritry ny 7 taona ary Jakoba mba ahazahoany an'i Raely ho vadiny. Isan'andro tena ataony tsara avokoa izay rehetra nasainy lapana nataony. Toa nandeha faingana ny fotoana noho ny fitiavany an'i Raely. Noho ny farany dia tapitra ihany izany alafam-potoana izany. Tonga ny fotoana hanambadiana an'i Raely. Azo antoka fa hafinaritra ery izany fanambadiana izany. Tsy nandeha tam-pahamarinana nefa rakizy lapana, fa namitaka ny Jakoba. Tiany hanompo azo maimam-poana amin'izao fotsiny i Jakoba. Fantany fa niasa mafy Jakoba sady tsy mba nitaraina rehefa nasaina anao izay rehetra nasaina nataony. Eny tena nanompo tsara tokoa inge Jakoba, kanefa tsy mba noho heverin'ny lapana akory izany. Tapa-kevitra ary lapana fa hanao tetika hovitany Jakoba mba hiasa maimam-poana ho azy. Tamin'izany fotoanandro izany mantsy dia nisarona voaly matevina ihany ny vehivavy izay ampakarina mandritry ny lanonam-panambadiana ka takonana ny endriny. Mety ny Jakoba ho ao amin'ny trano lainy, amin'izay ary ilay vadiny mbola misarom-boaly tamin'io alina io. Tsy hitany akory fa ile io fa tsy Raely. Na nahira-tsaina ny Jakoba ny zavatra hitany ny marainan'io. Ilay rahavavim-badiny indray no nofatiany. Dada Labana, nahoana ny tena nanao izao tamiko ianao? Nahoana ny tena nanao izao tamiko ianao e? Niasa mafy aho mba hahazoako an'i Raely ho vadiko, fa nahoana ny tena nofitanao aho? Fa nao aty aminay ny mandefa ny zokony alohan'ny zandriny. Nandainga nefa rakizy Labana. Tsy mbola nanambady ilay ahazoko ny Raely tamin'izay. Nisy fifanarahana azontsika tao ihany inge. Azonao alaina vady ihany koa Raely raha hanompo mandritry ny 7 taona fanampiny indray ianao. Tamin'izany fotoana izany dia azony lehilahy tao amin'ny firenena io ny manambady mihoatra ny anankiray. Rehefa ny farana ary ny herinandro nanaovany lanonam-panambadiany lehilahy dia nivady ihany koa Jakoba sy Raely. Nanomboka nanompo any Labana nandritry ny 7 taona indray Jakoba avy eo. Niasa nandritra ny taona maro izany. Niasa maina nandritry ny 14 taona i Jakoba mba hahazahoany an'i Raely ho vadiny. Vao maika nahafinaritra azy nefa niasa mafy nataony noho ny fitiavany an'i Raely. Rehefa misy olona tena tiantsika koa dia hanompo ampaharetana sy hampaleme ihany koa itsika. Manahoana daholo indray isika tanora zandriny, hiaraka mitina ny lesona indray isika, lesona faharoa izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Tadidinareo daholo ny lohateny sy ny tsenjery maty noho ny fitaka, maty noho ny fitaka. Andeha ataontsika ary ny tsenjery. Fa vetavetana eo mason'i Jehova molotra mandainga, fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ohabolana toko 12, andininy 12. Mbola ao anatin'ny tantaran'i Davida isika, fa saingy izao ny zavatra ratsy nataon'i Davida no angalantsika lesona. Tsy hoe enarantsika indray ny zavatra ratsy nataon'i Davida, fa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anaty Baiboly ireny zavatra ireny mba ho fianarana, mba ho fananarana, mba handraisantsika lesona hoe zavatra ohatran'izao tsy mety dia tokony hanao ohatran'izao isika. Ao anatin'ny Baiboly tokoa dia tsy mibahana mihitsy ny fandokafana olona, fandokafana ny zavatra tsara vitan'ny olona, fa kely
kely ampahankely ao anatin'ny baiboly no milaza ny zavatra tsara ataon'ny olona. Misy dikany zany, misy dikany zany mba hianarantsika, ampianaran'Andriamanitra antsika hitandrina ireo fakapanahy izay afafin'ny Satana sy izay fomba fiaina tokony ho fiainantsika. Asehony eo ihany koa ny vokatra ateraky ny tsy fankatoavana. Dia izay no mahatonga ny tantaran'i Davida, ny fahalavon'i Davida apetraka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Haitsika tsara raha ny zavatra nisy nianarantsika nandritra ny herinandro fa ny tsiriritra vehivavy anankiray Davida, vadin'ny lehilahy anankiray izay nahatoky Oria zany, ka rehefa lasa tany anady io lehilahy io dia nalain'i Davida ny vadiny, ny arahany ka rehefa nitoeja azy izy dia nitady hevitra Davida mba hanilihana an'ilay andraikitra amin'ilay tompom-bady, izany hoe amin'ny Oria, dia tsy nahomby nitetika dia nafara tamin'ny famonoany any Oria izany. Hitantsika tao anatin'ny lesona fa nanao dingana tsikelikely ao anatin'ny fahadisoana lalina i Davida. Ny fahadisoana zany matetika ry tanora namako dia tsy avy hatrany ianao dia tonga dia nitsamikina dia latsaka ao anaty fahadisoana hoe dingana ngeda be anankiray. Fa matetika nainga tsikelikely, nainga tamin'ny fitsiriritana, dia latsaka tamin'ny fijangajangana, dia latsaka tamin'ny fitadiavana vahaolana ratsy isan-karazany, fanamamona olona ary niafara tamin'ny famonoan'olona dia avy eo indray nangala-patin'olona. Zava-doza ny zavatra nataon'i Davida ary nambara ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataon'i Davida. Ny lesona izay nomena antsika zany dia nampahafantatra antsika fa ratsy ny tsy fitokina amin'Andriamanitra. Tamin'i Davida mbola tao anatin'ny fahatanorana nametraka ny lalany teo anatrehan'i Jehova ary nanontany mandrakariva ny hevitry Jehova dia tsy latsaka tao anatin'ny fakapanahy izy. Fa tamin'ny fotoana izay nirehariahany sy nieritreretany fa afaka ny ahavita tena izy dia latsaka. Dia ny zavatra anankiray koa ry tanora namako dia ny antsoina hoe influence na ny hoe hery miasa mangina. Tamin'izany fotoana izany dia ny fiainan'ny mpanjaka manodidina ny Davida dia fiainana ohatr'izany, fiaino fijangajangana, feno filany nofo isan-karazany. Dia nirona ho azy tao anatin'izany i Davida noho ny fahamboniny ny fiandrianany. Dia mila mitandrina ihany koa zany tsika eo anatrehan'ny hoe hery miasa mangina izay avy amin'ny hafa, mba tsy hitondra fakapanahy ho antsika, mba tsy hahatonga antsika ho latsaka tsikelikely ao anatin'ny fahadisoana. Tadidio fa dingana tsikelikely hatrany no nahalatsaka ny Davida tao anatin'ny fahadisoana lalina. Ny zavatra nampianarina antsika koa zany dia ny tsy tokony hanararoatra ny hafa isika ary tsy tokony hanaja ny hafa zany, tokony hanaja ny hafa, hanaja ny zo sy ny fahalalan'ny hafa. Ny lesona nandritry ny herinandro zany dia nampianatra antsika fa mahazo voninahitra Andriamanitra rehefa manaja ny hafa isika. Ary nanampy antsika hatsapa ihany koa fa tokony hanaja sy hanome tombam-bidy ny zo sy ny fahafahan'ny hafa isika. Dia mba nanampy antsika hanapa-kevitra ihany koa mba hanampy ny namantsika sy ny fianakaviantsika fa tsy hanararoatra an'izy ireny. Ny hafatra izay nampitana tamintsika zany dia manao hoe manaja ny hafa isika rehefa mahatoky sy tsy manararoatra azy ireo. Izay indray zany ny lesona nianarantsika tamin'ny herinandro raha ny fitinina dia mino fa nandray fanapahan-kevitra tsara hatrany isika, manao dingana mihatsara hatrany isika tanora. Dia mirary soa antsika indray amin'ny manaraka indray mandram-piaotra. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray nandratra ity fotoana ity. Miarahaba ihany koa ny zoky sy ny zandry izay miaraka aminay miara-mianatra ny lesona faharoa izay nianarantsika tamin'iny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe mandinika ny baiboly sy mivavaka. Fa mialohan'izay dia andeha averintsika aloha ny
lesona voalohany izay ny anarantsika tadidinareo ve fanazarantena ara-panahy. Hitantsika tamin'izay fa ireny mpanao fanatanjahantena ireny dia mila manao fanazarantena izy ireny mba ahazony ilay satroboninahitra mety aloha, mba ahazony alaza, mba hahatonga azy hatanjaka tsara dia manao fanazarantena mafy izy ireny. Ary eo amin'ny ara-panahy ihany koa dia ilayntsika ny fanaovana fanazarantena raha tiantsika ny hatanjaka. Dia inona ilay fanazarantena ara-panahy tokony ataontsika? Tsy inona fa ny firesana amin'Andriamanitra, ny vavaka, ny fanaovana hira fiderana, ny fiainona ny teniny mandrakariva. Izany rehetra izany ny fanazarantena ara-panahy tokony ataon'ny tanora mantoanto rehetra raha tiantsika ny hatanjaka ara-panahy. Dia izay indray no hojerentsika ihany koa amin'ny herinandro ity hoe mandinika ny baiboly sy mivavaka. Ny tsenjery dia amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo, andiny ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Andeha raha antsika mamerina anie izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Inona izany ny soratra masina arak'izay voalaza izay? Tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ny soratra masina. Ary ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly ny soratra masina dia taratasy mpitiavana nomen'Andriamanitra mba ho antsika. Ao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataontsika sy tokony ho arahantsika. Dia isika tsirairay raha tiantsika ny hatanjaka arak'ilay lesitsika voalohany dia ilayntsika ny mianatra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Taratasy mpitiavana izy io teo, ary amin'ny alalan'ny teniny no ahafahantsika mifandray amin'ny Kristy. Afaka mandondona isika dia aninona izy hamohantsika, afaka mangataka isika dia omeny, raha noana sy mangetaheta isika dia izy no hanome izay ilayntsika amin'ny alalan'ny teniny. Dia ilayntsika ny mandinika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia hoy ianao hoe amin'ny fomba ahoana ary ny andinihana an'ilay tenin'Andriamanitra? Dia izao, angatao ny fanampian'ny fanahy masina eo am-pandinihana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina no hanoro anao ny amin'izay rehetra tokony ataonao. Dia handray lesona vaovao ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia hiaina ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ianao, dia ahita fiovana eo amin'ny fanarahanao ny tompo. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsy hoe ianao foana no miteny, toy ny olona anankiroa izay mpinamana. Tokony izay ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, sady Jesosy ihany koa moa izany zokintsika, namantsika rahateo. Izany mpinamana izany dia mifampitantara ny zavatra rehetra natao, mifanoratra mandrakariva, mifandefa mesazy sy ny maro hafa koa. Ary tsy hoe ny iray fotsiny no mitantara dia ny iray miaino, dia isaky ny miaona dia ny iray mitantara dia ny iray miaino. Tsy izay akory ny atao hoe fifandraisana. Fa ny fifandraisana dia misy fotoana ianao miteny, misy fotoana ianao miaino. Dia ny iray ndraiky koa miteny dia miaino. Dia toy izay ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha isika foana no miteny, raha isika no mangataka foana, dia tsy fifandraisana ny anaran'izany. Fa mila miaino ihany koa isika eo anatrehan'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia ahoana ary ny fomba fiainoana? Isan'andro dia manokana fotoana iresana amin'Andriamanitra, manaova vavaka mangina dia miresaha amin'Andriamanitra. Dia rehefa izay dia mandraisa andiny iray amin'ny soratra masina na andiny maromaro izay tianao, dia ataovinao azo antoka mihitsy hoe inona ireny tian'Andriamanitra ho tenenina amiko amin'ity andininy ity. Dia saintsaina izany dia ho hitanao fa anao dingana isan'andro ianao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ho akaikikaiky kokoa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, dia hifankazatra kokoa amin'Andriamanitra ianao, dia hiadana ianao amin'izay araka ny voalazan'ny soratra masina. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia misy teny fikasana marobe izay sahaza antsika amin'ny fotoana rehetra. Ka raha toa isika manao atsirambina ny fandinihana ny teniny dia ho maty antoka isika, ho very ilay hafatra tokony ho antsika. Ka manomboka izao ary tanora mantoanto dia andeha isika isan'andro hanao fanandramana vaovao indray. Ifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa, tsy toy ny tamin'ny lasa rehetra. Ary fifandraisana tena akaiky no ataontsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ny teniny. Dia mirary soa ary
dia ho amin'ny fiarantsika mianatra amin'ny manaraka indray velomandaholo. dia amin'endrika falifaly mandrakariva no hiarabako antsika zatovinamana amin'ity sabata ity satria afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra isika, mamerina ny loha hevitra mahakasika ny tenin'Andriamanitra isika. Fifaliana ny Franco hiaraka amintsika anao fampiarana ny mahakasika n'ilay lohateny manao hoe tiako hiverina ianao, tiako hiverina ianao. Zao voalazany Zakaria, Zakaria toko voalohany 1:7. Koa lazao aminy hoe zao no lazainy Jehovah tompony maro, miverena amiko ianareo, o Jehovah tompony maro, dia mba hiverina ao aminareo kosa aho, o Jehovah tompony maro. Miverimberina le hoe o Jehovah tompony maro. Ohatra ny tehiteny Baiboly hoe manao sonia mihitsy Andriamanitra, manaiky mihitsy Andriamanitra, o Jehovah tompony maro. Zao no lazainy, miverena amiko ianareo, o Jehovah tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa. Zay zany le hoe tiako hiverina ianao. Ry tanora namako, zao anio ny fotoana mety hiverenantsika amin'Andriamanitra. Dia mety hiteny ianao hoe za nge efa miverina amin'Andriamanitra e, za nge mivavaka e, za nge mianatra ny tenin'Andriamanitra e. Tsy fampy ve zany? Fa ny hoe miverina amin'Andriamanitra ankoatra n'izany zavatra notonoantsika teo zany, dia tadio ty, tsy an'Andriamanitra ianao raha toa ka tsy azo manontolo. Averina, tsy an'Andriamanitra ianao raha toa ka tsy azo manontolo. Fa indraindray ange ampahany eo amin'ny fiainantsika iny no an'Andriamanitra e, fa tsy azo manontolo isika. Ka ny miverina amin'Andriamanitra zany dia ny miverina amin'ny mombantsika manontolo. Tsy ny ampahany amin'ny fiainantsika ihany no an'Andriamanitra, fa isika manontolo. Dia zao ny tohiny, miverena amiko ianareo i Jehovah tompony maro, dia mba hiverina aminareo aho. Zany hoe io Andriamanitra io zany efa miandry hoe miverena isika. Tahaka andreo zanak'Israely, Zakaria toko voalohany 1:7, ny mpaminany Zakaria mantsy a, dia misy heviny ilay anarana ny hoe Zakaria dia mahatsiaro Andriamanitra. Io Andriamanitra io zany dia mahatsiaro antsika isanandro, ary miandry izy hoe rovina ry ny zanako io fomba hiverina amiko. Fa vao miverina ianao dia efa niandry Andriamanitra ary dia miverina aminao koa izy. Satria nahoana moa izy nefa niandry? Satria ianao ange zanany, efa namonjy anao izy, efa nanao fifanekena taminao izy, efa nanao fifanekena tamin'ireo jiosy izy, babo ireo jiosy ireo. Dia miandry Andriamanitra hoe rovina no hiverina amiko ireo zanako babo ireo, ireo vahoaka babo ireo. Dia vao miverina ireo vahoaka ireo, dia miverina koa Andriamanitra, ary efa ela izy no niandry. Tsy fantatro hoe inona nahababo anao? Efa niverin-dalana ve ianao? Efa ela Andriamanitra no niandry ianao mba hiverina. Ka raha miverina ianao anio, dia efa ela izy no niandry, vonona ny andray anao izy. Ko zao ny fotoana mety ry tanora namako, miverena amin'Andriamanitra. Aza miandry hoe andraso amin'ny taom-baovao e. Ianao nga mahafantatra hoe ho tratry ny taom-baovao, fa ny fantatsika aloha dia ny anio. Fotoana mety tena miverena amin'Andriamanitra isika. Ny antony tsy fahombiazantsika io nge dia matetika tsika niala tamin'Andriamanitra. Marobe ny mahababo atsika, ny mamatotra atsika. Dia misy zavatra ataontsika fa ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsy. Misy fianarana dia ohatrany tsy mety, misy asa dia ohatrany tsy mety, misy stage ohatrany tsy tafavoaka. Satria nahoana? Tsy miverina amin'Andriamanitra isika. Ampahany eo amin'ny fiainantsika ihany no miverina amin'Andriamanitra, fa tsy isika manontolo. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, dia miverina amintsika Andriamanitra, dikan'izany dia zao hikarakaranao Andriamanitra satria miverina aminy ianao. Dia hoy ny hafatra ao antsika eto am-pamaranana, efa ela io Andriamanitra no niandry anao, manomboka anio miverena aminy. Tianao Jesosy.
toy zay loha hevitritsika ary raha fitinina ho amin'ny manaraka indray fifaliana la franco. mpifaliana mandrakariva indray no mbola eonako aminao amin'ity fandaharantsika mahafinaritra zay iarahantsika mandinika ny lesona zay mbola miompana amin'ny filazantsarany jaune ireo loha hevitra amin'ny filazantsarany jaune marimarina kokoa ka idirantsika indray amin'ny lesona faharoa zay mitondra ny lohateny hoe famantarana ny maha Andriamanitra. Milohan'ny iarahantsika mandinika dia iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra mpisotranao izahay no ny fitantananao anay tsirairay avy indray ka tafahoana soamatsara amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Mangataka anao mba hamela ny heloka anadio anay ary mitahy manokana ihany koa izao mpiaino izao mpiara-mianatra amiko izao aoka ny fanahinao masina mba ao aminay tsirairay avy ka ahatonga ny teninao tafatoetra aty-amponay ahatonga anay ho mafiorona ny finoanay anao. De apiraka-pilatananao izao fotoana izao ka ny fanahinao masina mihitsy no irinay hitarika sy andrindra ny fotoana rehetra ny vavaka tononona saigna-tany amin'ny anarana Jesosy. Amen. Atolotra antsika mandrakariva ny fifampiarabana amin'ity fotoana ity ny famantarana ny maha-Andriamanitra. Ny andinina atao tadidina dia amin'ny filazantsarany Jaune toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo zay manao hoe hoy Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao. Mazava ny Baiboly fa i Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra. Izy ilay iray amin'Andriamanitra ray, tsy misy tahaka azy ary tsy voary izy. Jesosy no nahary zao rehetrarehetra zao, efa nisy hatr'izay izy. Zay no mahafinaritra ary tsy mbola nisy fotoana zay tsy mbola nampisy an Jesosy teo mandrakariva teo amin'ny fiainantsika izy. Ka ny dindinika fanaovantsika eto dia ireo famantarana telo lehibe indrindra ambaran'ny filazantsarany Jaune ny maha-Andriamanitra an Jesosy Kristy. Izara loha hevitra telo no iarahantsika midinika androany. Dia ny voalohany dia hoe Jesosy no ilay mofinaina zay nidina avy any an-danitra. Ny loha hevitra faharoa hodiniantsika dia hoe Jesosy ilay fahazavany izao tontolo izao. Ary loha hevitra fahatelo farany dia zao Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Ny hodiniantsika ny voalohany zany dia ny hoe Jesosy no mofinaina. Hitantsika eo amin'ny filazantsarany Jaune toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy dia voalaza fa efa akaiky ho tonga ny fankalazana ny Paska tamin'izay fotoan'izay zay andro firavoravon'ny jiosy. Ary tamin'ny fotoana io dia nanompo ny maso ny Jesosy ka nahita vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy Filipo taminy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo hohanin'ireo. Izy fanontaniana manokana teto ary ny tantara dia milaza fa io fotoana io dia ninamana an Jesosy olona zay tokony ho 5,000. Izany toejahatra zany dia nahatsiarovana ny fahafahan'ny Israely ny Paska moa dia mahatsiaro ny fanafahany ny zanak'Israely tany Egypte ary ny zanak'ondry ny Paska mihitsy no misy olo toerana ireo lamatoa ny jiosy tamin'izay fotoana izay. Ary io fotoana io dia maneho ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika ihany koa ka teo amin'ny azo fijaliana no nizakan Jesosy ny famaizana mendrika antsika noho ny fahotantsika. Dia hoy izy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintiana 2:7 manao hoe fa voavono Kristy Paska ho antsika. Jesosy no ilay mofinaina. Jesosy no ilay mofinaina zany hoe nisy fahagagana lehibe izay nataon'i Jesosy teto dia ny namanana olona 5,000 amin'ny sakafo kely anankiray teo am-pelantanana satria zao no voalaza eo amin'ny andininy fahasivy misy zazalahy aty manana mofo ordiadiny sy azan-drano madinika 2 fa ampinona moa zany
am'izao olona betsaka izao. Rehefa mijena ty vary ordia ity sika de matsiaro tantara anankiray tamin'ny androny elisa mpaminany tokoa mantsy a dia nanao fahagagana tahaka an'izany tamin'ny fotoan'androny amin'ny mpanjaka faharotoko faefatra ka ny andininy faharoambe efapolo. De zao ny voalaza leteny ary nisy lehilahy avy tamin'ny Baalasalisy nitondra mofo avy amin'ny volo ambokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra de mofo vary ordia 20 sisy loam-bary maitso tao an-kitapo. De hoy Elisa, omeny olona hoaniny ireny. Vao eo kosa ny mpanompony, ataoko ahoana ny fametraka ity anoloan'ny 100 lahy. 100 lahy zany no omeo ny sakafo vary ordia 20. Ary indray Elisa, omeo ihany ny olona hoaniny. Fa izao ny lazain'i Jehova, inana izy ary mbola isisa tsy lany. Ary naroso ny teo anoloany ka de ninana izy ary mbola nisisa tsy lany. Aza araka ny tenin'i Jehova. Nanao zany fahagagana zany Elisa namana reto olona 100 lahy tamin'ny vary ordia 20 monja. Kanefa tsy manisy ny teny tamin'ny Elisa manao hoe ity angamba ilay le mpaminany zay ho avy. Fa teto amin'ny filazantsarany Jaona toko fahenina kosa nefa de zao ny zavatra nitranga rehefa namahana ireto olona ireto Jesosy. De eo amin'ny 14 de zao ny voalaza ny teny. Ary hoy ireny olona reny rehefa nahita ny famantarana zay nataon'i Jesosy, ity tokoa ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo izao. Voko ny olona. Nisy ambony aza voalaza fa nisy nafeno 12 sobika. Nisy ambony tamin'izay fotoana izay. Nafinaritra fa samy nahita fifaliana ny olona voky. Ary ity famantarana anankiray lehibe zay nehoana ny Mahandriamanitra any Kristy. Kanefa io zany toy-javatra kio de maneho tantara anankiray zay misy itovizana ny tantara mitranga amin'ny Mosesy sy Jesosy. Amin'ny eo amin'ity andiny ity zany de misy itovizan'i Jesosy amin'ny Mosesy inona avy zany. Andeha jerevantsika ny amin'ny Mosesy tamin'ny Paska. I Mosesy de manoro ilay fanafana avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny fotoanan'ny Paska. Ary niakatra hoe tendrombohitra Mosesy tahaka ny Jesosy, tahaka ny Mosesy niakatra to tendrombohitra Sinay. Jesosy zany tonga tao amin'ny firavoravoan'i Jesosy ny Paska de manondro ny fanafahan'ny Mosesy ny Egyptianina, ny zanak'Israely tany Egypta tamin'ny fotoanan'ny Paska. Jesosy niakatra to tendrombohitra tahaka Mosesy niakatra to tendrombohitra Sinay. Ny 100 toetra ny Filipo Jesosy tahaka ny 100 toetra ny Israelita ihany koa tany anefitra. Nanao fampitomboana ny mofo Jesosy zay mampatsiahy antsika ny mana, mampatsiahy nanangonana ny zanak'Israely ny mana, nanangonana sakafo sisa tsy lany zay nafeno 12 ary 12 teo amin'ny olona teo amin'ny andron'i Jesosy. Ary ny Mosesy kosa nitarika ny foko 12 ny zanak'Israely. Ary zay ny nahatonga ny olona ilaza manao hoe Jesosy ilay mpaminany izay ho avy tahaka ny Mosesy. Araka izany de ity famantarana ity de famantarana naseho tamin'izy ireo ny Mahandriamanitra any Jesosy. Jesosy ilay mofinaina. Jesosy ilay ny mofinaina. Ary zao ny voalaza eo amin'ny 410 sy ny 510. Ary rehefa fantatra ny olona, fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy, ankely nataon'ny mpanjaka, de nialaka lasa indray izy irery nakany atendrombohitra. Nialany Jesosy nanantena misy teto an-tany mantsy ireto jiosy reto anafaka azy amin'ny fampahorian'ny Romanina. Kanefa tsy zany nahatongavan'i Jesosy. Re namana mpiara-mianatra amiko, afaka manao fahagagana tahaka an'izany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Afaka manao fahagagana zay tsy takatry ny sainao satria izy ilay Andriamanitra, izy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ny antony nahatongavan'i Jesosy de ampafantarana antsika fa izy ilay mofinaina nidina avy any an-danitra. Hoy izy hoe izaho no mofinaina, o Jesosy amin'ny 7:30
dia zao no voalazany amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo zao ary amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo dia ho Jesosy taminy izaho no mofinaina izay manatona tsy mahonaona ary izay mino ahy tsy mangetaheta intsony. Tiako raha mba raisinao ho mofinaina eo anivon'ny tokantranonao, ho mofinaina eo anivon'ny ankohonanao. Jesosy ilay mofinaina izay nidina avy any an-danitra ary zay ny mahafinaritra indrindra. Dia eto dia mampiasa indray Jesosy eo amin'ity fizarana irahantsika manana ity. Misy izao fito nampiasain' Jesosy anaporofona ny Mahandriamanitra azy eo amin'ny andininy io. Dia voalaza fa reto avy ilay fito izay nitany sain' Jesosy. Ny voalohany, Jesosy ilay mofinaina, Jesosy ilay fahazavana izao tontolo izao, Jesosy ilay varavara ny idiran'ny ondry, Jesosy ilay mpiandro tsara, izao ny mpiandro tsara. Dia ho Jesosy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izao ny tena voaloboka. Ireny rehetra ireny dia samy manao ny fahamarinana lehibe ry mpiara-mianatra amiko ny mahazava ny momba an' Jesosy ny Mahandriamanitra azy. Mampatsiaro antsika ilay nanehoan'Andriamanitra ny tena tamin'i Mosesy manao hoe izao izay izy. Mpiara-mianatra namana, Jesosy no izao izay izy lehibe. Jesosy ilay Andriamanitra tonga eo amintsika ilay mofinaina. Ny olona tamin'ny olona maty izao tombotsoara nofo no katsain'izy ireo, katsahany fa tsy mba le fahamarinana maharitra mandrakizay. Ary mety izany koa be dehibe ny olona manara-dian'i Jesosy no ny tombotsoara nofo ihany. Tena zava-dehibe indrindra mba tokony hanarantsika an'i Jesosy dia le fahamarinana reketina ny Mahandriamanitra azy. Ny faharoa ho resantsika eto dia izao, Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Nisy toe-javatra nitranga ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7, indro lehilahy anankiray izay jamba izy. Ary izao ny zavatra nitranga na ny mpianatra aza dia nieritreritra fa hoe noho ny fahotany ray aman-dreniny ve no nahatonga izao fahajambana izao hatrany ankimon'ireny. Dia izao ny zavatra nitranga, namaly Jesosy, ataon'i Jesosy mazava tsara. Tsy nandà Jesosy fa mety misy fifandraisana tokoa eo amin'ny fahotana sy ny fahoriana, fa nasongadiny kosa, fa manana tanjona ambony kosa Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra ny anarany amin'ny fanasitranana ireny tratry ny aretina ireny. Zay ny mahafinaritra ary zay ny mahafinaritra ry havana ary zay ny tiako ampahery antsika tsirairay avy. Ninona mety aretina mahazo anao dia aza mieritreritra manao hoe noho ny fahotako ve, noho ny tsy fahatanterahako ve. Fa ny tokony ampahery anao na inona fahotanao ka mino anao fa Jesosy ny fahazavana tontolo izao afaka manasitrana anao Andriamanitra. Zay ny mahafinaritra. Indro ilay lehilahy izay jamba dia nanatona teo amin'i Jesosy. Dia izao ny zavatra nitranga, nandrora tamin'ny tany Jesosy ka nanao feta tamin'ny roro dia nahosony ilay jamba ary dia naniraka izy hoe sasao ny masonao dia nahiratra izy. Ary namako malala isany, Jesosy no ilay fahazavany izao tontolo izao. Ary teo amin'ny toe-zavatra nanion'Andriamanitra io, nanehoan'i Jesosy io, ny porofo anankiray, famantarana lehibe anankiray ny Mahandriamanitra an'i Jesosy. Jesosy ilay manasitrana antsika tsirairay avy ary ny zavatra nafinaritra. Tsy hoe nazava fotsiny nahirana fotsiny mason'ilay jamba, fa ny anazava kelikely, ny anazava ny fahafantaran'ilay jamba an'i Jesosy. Nahiratra ny masony ary ny anazava ihany keo ny fomba fijeriny, sitrana ranofo izy ary sitrana ihany keo teo amin'ny ara-panahy. Hitantsika tsara fa nisy fanontaniana be dehibe nantaniana ity lehilahy jamba teo, iza nanasitrana anao? Dia mbola nantany an'ilay ray aman-dreny indray izy manao hoe tena teraka jamba marina avy io zanonakao io. Ny zavatra nafinaritra dia izao, ity lehilahy ity jamba ity dia tena nanamarina an Jesosy fa tena Andriamanitra ao aminy. Izao no voalaza fa eo amin'ny andininy varaiky amin'ny telopolo. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony.
tam'izay fotoan'izay de testa izy ireo moa ilay lehilahy ihany aritray de tsy mbola refa nisy mpampahiratra ny masona zay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany de tsy mahefa na inona maika tezitra ireto jiony sy mpitona fivavahana reto ka de noroany ilay lehilahy ry namana mpiara-midinika amiko profo lehibe anankiray ho antsika ny Mandriamanitra Jesosy nampahiratiny ny jamba Jesosy no fahazavany izao tontolo izao fa nampalahelo nampatah mampalahelo izao reto mpitondra fivavahana de tsy manatakatra an'izany fa toa jama izy ireo na de va teo anoloany aza ilay fahazavany izao tontolo izao ny fidy ny aizina izy ireo fa tsy ny fidy ilay mazava kosa ho anao inona ny fidinao ny haizina sa ny mazava ary ny fizarana fahatelo farany zay olo jerentsika de zao Jesosy ilay fananganana ny maty hitatsika indray ny toe-javatra mitranga amin'ny filazantsara ny jaona toko faharaiky ambin'ny folo io toe-javatra io de toe-javatra mampalahelo aitsika tsara zany tantara zany fa vao ratsy no rehefa narary mafy ilay sakaizan'i Jesosy atao hoe Lazarosy ary tsy vitan'izany fa maty izy fa oriny zany nitaraina ny anabaviny raha mba teto mantsy ianao Jesosy tsy maty izy ary tam'izay fotoana izay koa nitomany Jesosy amin'ny fomba fijerin'ny olombelona taraiky Jesosy kanefa zao Jesosy tsy mba tara izy ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany zao ny voalaza amin'ny andininy faefatra ary rehefa reny Jesosy izany fitarainana zany de ho izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ankalazana ny zanak'Andriamanitra ary Jesosy tia ny Marta sy ny ravaviny ary Lazarosy re namako aza dino fa tianao Jesosy ninona fahoriana na toe-javatra mitranga aminao tiantsika Jesosy zavatra nitranga nefa maty Lazarosy ary de tsy teo mihitsy Jesosy tonga teo amin'ny fotoana fandevena tsy teo Jesosy efa voalevona efa trandro tao teo rena izy vo tonga Jesosy teo anefa nanjeonan'io Jesosy ndray ny Mahandriamanitra azy inona zavatra nitranga nitsangana Lazarosy zao ny voalaza io amin'ny andininy sivy amby telopolo o Jesosy taminy isory ny vato hoy Marta nabaviny maty tompoko maimbo izao fa efa efarana izay o Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha iny ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia nisorony ny vato re namako malala isany ry mpiara-midinika amiko nisorona lay vato de o Jesosy amin'ny andininy fahatelo amby roapolo izao no fananganana amin'ny maty sy fiainana izay minoahana dia maty aza dia ho velona indray mahafinaritra ry mpiara-mianatra amiko fa tanteraka iteny io tsy nisy diso ny tenin'i Jesosy fa nanandratra vavaka izy ary rehefa avy ny vavaka Jesosy de zao ny voalaza amin'ny andininy fahatelo amby efapolo ary rehefa nanao zany teny zany izy de niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa Andriamanitra irery ihany no afaka mamerina ny ain'ny olona ho velona indray Andriamanitra irery ihany no afaka manatanteraka izany Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana Jesosy ny mpanome fiainana Andriamanitra mihitsy no afaka manatanteraka an'izany ka dia nisy eo teo am' Jesosy zany fakakana zany ary tia nampahafantarina antsika fa Jesosy dia Andriamanitra izy amin'ity androany ity ary de tarika an'saitsika rehetrarehetra tia iantso atsika andeha hino isika fa Jesosy Andriamanitra araka ny fahagagana sy ny famantarana izay nisoratany Jaona teto amin'ity epistily anankiray ity ka de zao androany de te iantso anao hoe raiso Jesosy ho mofinaina ho anao sy ny ankonanao raiso Jesosy ho fahazavana ho anao sy ny ankonanao ary raiso izy noho i Jesosy ilay fananganana ny maty sy hitondra fiainam-baovao ho anao be dia bebe ny za rehefa maty ao aminao ao ka za rehefa loa aza za rehefa misy fofona aza
ikeo jesosy fa nangana zany ho tonga fiainana vaovao anao izy tompany ombanao indray ka de andeha ho toanantsika indray izy zao sekoly izao a mba afahantsika mivelatra kokoa hatrany hatrany milalan'ny fanaovantsika ny fanatitra fanohanantsika ity sekoly ity fitanterahantsika zany ankehitriny. Andriamanitro mitahihana tsiraray avy raha avy nianatra ny teninao zahay ingene ny teninao tsy verina any aminao foana fa raha tsy efa nahasopo ny tsiraray avy ampio zahay anaiky anao ho mofinaina ho fahazavana ho fananganana ny maty ary fiainanao anay tsiraray avy de mitahi zao mpiaino izao ary mitahihany keo ny fanatitra zay nataonay teo mba havita-peo amin'ny asanao izany ny vavaka tononay senga tany aminara Jesosy reriany amen. Mianatra eo tongotrao